Salanche arabaina nahatratry ny fahafolo taona ny faritany fimpima Frantsa. Asandratra ny teniko isondrotany taniko. Salanche arabaina nahatratry ny fahafolo taona ny faritany fimpima Frantsa. Asandratra ny teniko isondrotany taniko. Izahay fimpimadia tia ny tenindrazanay, mampiray ny malagasy ny teny fanevanay. Manentana anao, mampiofana anao, mizara sy mampianatra amin'ny alalan'ny kabary. Tompoko lahy sy tompoko vavy, tsy mety ho nitaolo raha torandamba-danonana no tsy anjy. Tsy mety raha nateratsira no milaza tsy mahay mahandro, ary tsy mety raha tsy mba ndray fitenenana kely amin'izao fankalazana ny fahafolo taona amin'ny fikambana amin'ny pikabary malagasy faritany fimpima Frantsa izao. Hoy ny mpanjaka Solomon, misy fotoanany avokoa ny zavatra rehetra dia milaza fotoana samihafa izy, fa raha ny fimpima Frantsa no lazainantsika manoloana ankehitriny feno folo taona, ka tsy avelan-dalo fotsiny tahaka ny rano andamosiny ganagana izany, fa indro ankalazana. Ny akanga ho ny fiaza, ny fena koa fanomeny zaza, fa ny tsingeritaona fankalaza. Ny hira misy klehany, ny sekoly misy talehany, ny toeram-boninahitra atao hoe seza, fa ny teny filamatra atao hoe faneva. Ka ny teny faneva ny fahafolo taona dia ny hoe asandratro ny teniko isondrotany taniko. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny tsikobokobon-danitra hono no anarana fotsiny ihany. Ny vilitsaoana no malaza tsinanana, fa ny faritany fimpima Frantsa kosa dia tsy mba izany, fa angadina nanana sy vina hitana. Fa nandritra izay folo taona izay dia napahafantatra fa ny kabary dia fitaovana iray ivelaran'ny saparitra ho amin'ny fampandrosoana maharitra. Niezaka arak'izay azo natao nampahalala, fa ny fanandratana ny kabary dia tsy adidiko izao samirery, fa adidiko izao sy ianao. Tsy nitaraina avizanana na hoe niepaka ny tanana, fa niezaka ny zara tsara izay ananana. Nandritra izay folo taona izay dia nampiofana tsy ny ato, ka ny pikabary navoaka hatreto efa misy 300 ko andao ary faly, andao ikorana ho fankalazana ny fahafolo taona. Ny anomboantsika azy dia ny fiarahana amin'ny Eric Manana sy ny tarika feo gasy manerana ny Frantsa. Toy izao ny fandaharam-potoana: Toulouse ny asabotsy 7 septambra, Rennes ny asabotsy 14 septambra, Avignon ny asabotsy 12 septambra, Bordeaux ny asabotsy 12 septambra, Rouen ny asabotsy 10 oktobra. Ary mamarana izany fiarahana amin'ny Eric Manana sy ny tarika feo gasy izany dia ny Lyon ny asabotsy 17 oktobra. Tongava maro, ny lamba tarijoro no fambara arena, ny oramidona fambara fahavaratra, fa ny fanotrona anareo dia fambara fitiavana. Fa raha fendrano tsy mba maneno, ary ny lanonana tsy atrehanareo pokaty tsy feno. Koa tongava maro ianoka ny sosiny mamy, fa aleo no mianoka toy izay tantaray. Ny faly an-tanana hono mitehaka, ny faly an-tongotra mitsitsaka, ny faly am-po mihira. Izay tiany tendrazany, tiany tandrazany, ny teny malagasy mantsy dia mampiray, ka manentana ny maro hanondrotra sy hiaro ny sotroavina izay fananana, izay manamafy fihavanana, ka tsy menatra hanandratra ankariary ny mahasaro biby sy ambony ny kabary. Asandratro ny teniko isondrotany taniko, mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko